zany hoe araka tokony izy zany a tokony anana copie zany ny délégué ny bureau de vote ny candidat tsirairay avy zay ihany zany no ahafahana manapirofo manamanina fa tsy le copie initiale zany a no natsofoka tao anatin'le colis zay nendahana ntsoahana zany ary zay zany no manentanana ny délégué rehetrarehetra zany a mba hanana n'izay copie initiale zany fa azo atao tsara manao requête am'zany izy moa zany misy requête zany misy recours sur le plan administratif zany recours en annulation le zavatra natao zay tsy nety fa azo enjena amin'ny pénal koa le izy zany. Premier ministre raha ohatra ka hoe misy le hoe ministre anankiray zany tsy mananja neutralité de l'administration inona ny sanction tokony raisin'ny premier ministre amin'izay ministre tsy mananja zay neutralité zay. Io moa zany dia androany moa mba ny haino zavatra andresan'ny premier ministre anjarany zany anjarany fa ny zavatra mahagaga fotsiny tamin'ny premier tour tena ndradradraina mihitsy hoe neutralité ary za zao aza za tsy miambo fa za zao tokony hoe manana mot à dire amile hoe afaka nanery reo lehibe district reo tamin'ny nampilatsaka fidinana any efa tsy nanao an'izany satria nanaja zay teniny avy amin'ny lehibe gouvernement avy misy natany fa hoe tsy maintsy ajaina zany tsy fitondolanana zany ka raha misy zany zavatra tsy azo atao zany ary endolona lana fa ilaina le profo izy moa tena hoe tsy nanao zany ilaina le profo raha misy zany dia azo atao tsara zany manenjika an'izany misy moa mesure moa misy ny mesure disciplinaire moa fanalana iny tsy anjarako iny fa anjarany filohampanjakana zany sy ny premier ministre fa azo atao koa zany raha ohatra ka voapirofo le izy azo atao koa fanenjehana amin'ny lalàna zany pénal koa zany ny zavatra raha ohatran'izany raha misy zany fa tena tsy azo atao le izy ary tokony ajaina ny fahalalana indrindra ny fanajana ny neutralité ny administration zany ho an'ireo sy ny tena-panjakana.